Amin'ny vaovao tapatapany ankoatran'ireo mpiasa avy amin'ny ministeran'ny Harena an-kibon'ny tany dia tonga tetsy amin'ny fitsarana Anosy ihany koa nanao fihetsiketsehana tamin'ity androany ity ny mponina Ampefiloha Cité Manohitra ny fanorenana trano ao anatin'ny espace vert ao ambadiky ny commissariat de police moa ireto mponina ireto hoaratsika eto anatin'ity vaovao tapatapany ity ihany koa moa ny fiaona ny mpiaro ny zon'ny voafonja tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity ary nanao fanambarana moa fa nisy ny fanapara-pahefana ny tao amin'ny fitsarana hoaratsika ireo vaovao roa ireo. Ankoatra ireo mpiasa avy ministeran'ny Harena an-kibon'ny tany dia tonga tetsy amin'ny fitsarana Anosy nanao fihetsiketsehana ihany koa androany ny mponina Ampefiloha Cité. Manohitra ny fanorenana trano ao anatin'ny espace vert ao ambadiky ny commissariat de police ireto mponina ireto ka izay no antony nanaovany fihetsiketsehana androany. Ny mponina Ampefiloha zany izay efa nipetraka teo an-trano izay efa 10 taona mahery dia mahafantatra tsara fa misy ny atao hoe espace vert izay natokana ilalovan'ny ankizy sy ho zaridaina kanefa ny amin'izao fotoana izao dia misy olona izay milaza ho tompony dia tonga dia manao barofona analany voninkazo sy nanangana fefy teo ary manorina amin'izao fotoana izao. Dia io zany ny netineteny amin'ny ambaratonga-pahefana isan-tsokajiny tany amin'ny fivondronana commune urbaine dia ny commune urbaine no niarany nitory taminay zany dia izay ny antony natongavanay tety amin'ny tribunaly androany. Neona tamin'ny mpanao gazety mpiaro ny zon'ny voafonja androany ary nanao fanambarana fa nisy ny farapara-pahefana ny tranga tao amin'ny fitsarana. Hamerina izay porte-monnaie zay sy ilay zavatra nalaina ankeriny fa tsy ara-dalàna zany. Niza eto ambonin'ny tany tsisy olo afaka maka fanagn'olo ankeriny zany tsy asan-jare zany ary za zany ny tanjoko andeha hitaky ny marina hikariko ny marina mahakasiky le hoe affaire tany Anosy be manampy madame le directeur général de l'administration judiciaire sy madame le doyen des juges amin'ny fikarohana ny marina mahakasiky affaire tany Anosy be zany hoe aiza ny marina fa tsy hoe andeha hiady amina secrétaire kely na hoe greffier kely.